Natiora radio. Ny tipankany tafaray manolotra hoanao. Mena Maso Valiny Natao Tantara indro miseho sanganasany Stefanoela Ovelomny Mano Judita lahatry ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana Mena Maso Valiny Natao Fizarana voalohany. Sody mba tsy mety ihany zao ataonareo zao lieutenant mba mariny tsy maninona izany io ry kapitenina fa kalma fotsiny ianao ka sao dia ho fatinareo eo io zipa-kely ioko olona mbola ho ataontsika jonony io aza matahotra ho hainao fa neniny tokana ihany tsy ho alanay fa ahoana tokoa aloha izany tsika reto sady mbola hifampiheno eny eto fotsiny ihany miandry izay gadona an'ilay Mena Maso be iny eto am-batolampitsika zaoko ary rehefa mety tsy ho ela tsony iny dia ho aveto mba tena tiako tsapaina kely mihitsy ny erilery izany ry kapitenina fa inona tokoa aloha izany ny tena ataontsika raha tena hoe migazona eto tokoa izany le daly inona moa fa tsy hamono azy voatamy any amin'ny 5 kilometra tsy hidirana eto izy dia tonga dia velarina mifandrikitsika ary rehefa tafiditra ao anaty arato izy dia tifirina bomba avy hatrany dia vitany aminy dia inona le fandrika ho velarina izay niny tsy azoko fa le zanany aho io tokana ihany no lalana fatesantsika niny ary rehefa maty izy dia alefa manaraka azy ihany koa ny zanany dia rehefa lasa ny zanany dia tafiantsika amin'izay ny tompony ary dia ho potipotehantsika ohatran'ny sira mihitsy ohatrany tena azoko an-tsainy ery izany ry kapitenina fa saingy hoe ahoana moa izany raha ohatra ka tsy miakatra ety izy ka tsy maintsy miakatra ety ny tady anjanany ary aloha izany no hany fa mandaina amin'izay aloha ataovy ny asanao voray moa ny kapitenina lasa aloha izany ny bandy manaondry ato ry zanaka dahalo sao sao mizaka antsirany ainy izao noho ny adalan'ny sasany fa tena tsy hay akombona mihitsy ve izany ny vavandrity ka zana ny mariny ekiko hoe dalo ny raiko tsy laviko izany fa anareo koa mbola dalo lavitra noho izy ampaginy vavarika ala totombo hitanyity tsy eto anatrehako mihitsy ndriny manao lohan-dahalo ny atongavako ato amindry ato izao dia ilaza amindry fa ho avy tsy ho ela eo ndraindry hitady andry efa fantatry ndry tsara nefa fa dahalo izy ary midika izany fa enjehana izy amin'izao fotoana izao miseho azo maherody loatra nefa izy ka tsy ho azo mora mihitsy noho izany ndry izany no atao jony mba ahazonay azy mazava ve loatra eo mazava tompoko nefa tsoroko tsy mahavitanao an'izany fa ataovy sy ataonareo tomba mianatra ny mamaly zatsy izy kanefa na amaly na tsy amaly indry dia tsy maintsy manaiky ka ataovy sy ataonareo fa za tsy anao dia ho hitantsika eo koa izany ary izay fa lasa aloha rehefa tazana fa tamy any dadandry dia alaina eo ndry Vony ny zanako marina mijaly ary dada fa mba alay sao mo dada anaka mba efa ho avy akanao ka mijaly ary dada olana tsy fanisana ane zary dada dia mbola tadiavina tao tsony isamborana anao indray okizay fa mafy amin'ny dada loatra ny mandriana ary nyteniko amin'ny dia aza lapo izy raha mikasany notsony amin'ny lalana
azalafina mihitsy fa efa hitan'ny dada ny fikanaovana an'ireo e. Izay zanako izay dia maherezina fa efa ho avy tsy ho ela ny dada akanao. Tsy raha hoana izany tratratra amin'izany dada ho aho. Dada hoay marina namofy an'ny dada dia novy tokoa ve izy sa tsindrimandry nalefana aty amiko? Azalavina ozy izy raha mikasanao tsony amin'ny alalanao ry zareo fa efa hitan'ny dada hono ny fikanaovana ny zareo. Mety tsy novy kosa angambany iny fa tsindrimandry fa tena mangatsika koa aloha eto ambony talaza eto izany ka sa tena mongo mihitsy izany mangatsika be dia tena tsy mba fonovontsony kosa angamba amin'ny fon'ireny zandazy ireny ka tena fovato ohatran'ireny fanaovana fasan'ireny mihitsy. Tsy mba manana fohanitra izany mihitsy ry zareo fa dia fahalinay miravila sy ny ampijalo fotsiny. Lehilahy mba mineny leto so adino ry zandry dia jereo tsara torokoa mibalany anaty pasiansy sao dia lany ka izay tsika vao faty any dia efa le fitaovana mahery baika daholo ny ao eny tompoko sady efa complet tsara daholo reto ka na dia omentsika bala ray avy ary ve reny zandary reny mbola ho lany reto. ka andao idy nery amin'ny vato fisaka morony topo amin'izay fa mandeha ny fotoana ka andao ary ndao ry zarafa maika efa tsara idy tsara ny lavabato efa tsara idy ireo io randrahoana fa milamina fotsiny ianao efa milamina tsara neto ka ao ary mifandray tanana manodidina ny vatontsika rehetra dia mifandray tanana manodidina ny vato fisaka izay rehetra ary randrahoana kosa dia mijoro manandratra ny lefiny eny an-tanany eo ampovoan'ilay vato rahoana mainty manjombona tanteraka ny eto amin'ity tobina ity amin'izao fotoana izao miampy ny fahanginanaoko izany ny fiomborokely mirahira tsy mahatsapa-kory ny fahorianay sisa no any re. Ny laniny randrahoana ny bala maromaro tao anatin'ilay vasy-pleta teny an-tanany ankavanana ary niantso tamin'ny feo mahery izy avy eo hoe ry zana ary fiankofanay fantatra loatra ary tsy miafina aminao izao ora manjombona eto aminay izao ka indreto izay fa mifandray tanana eto amin'ny fanolorana sorona ho anao fa hisaraka indray ary koa mangataka ny herinao mba hanampy anay mba havitany esoma tsara ny ady izay ohatrehako sy revilany Ambatolampy ka dia asy ahoy ary ny herinao asy ahoy asy ahoy. Rehefa izay dia samy lasa izay avy eo ireo dahalo namanay moa dia samy andeha hamonjy ny fiaviany avy aloha mandritra ny fotoana tsy voafetra fa zasy randrahoana kosa namelona n'ilay fiara tsy mataho-dalana izay farany raitra indrindra ary andeha hiazo any Ambatolampy avy hatrany. Allô? Ahoana ry zandry? Tamiany? Ay, ye, ka manaovinareo ary fanamiana sivily dia sakano ary aza avela isy olon-kafa mifamezivezy mihitsy aloha amin'iny arain'ny setiny dia ametro barazy koa ny lalana mivoaka sy miditra rehetra eto voaray ve? Ok,
Ary afaka 30 minota dia tokony efa ho vitanareo daholo izany rehetra izany a. Tokony efa nareo manao fanamiana sivily mamena ny anarabe iny. Tapitra. Mialana hono ry zandry le randrahoana ka andao hiomana malaky fa mandeha ny fotoana. Kozy a. Mandeha na laivo le zanany ao. Dia fitaovam-piadiana mahery vaika daholo no entina. Voray moa ny kapitaine. Mifoaza amin'izay tena teo ry sipa kely. Mifoaza amin'izay ty efa tonga amin'ny fotoana ho a. Mifoaza. Mamohany tokotra ny reny. Fa fotoana inona no tonga tompoko? Tsy mila be kestio ry anina fa mitsangana malaky teo a. Dia andao andefa mandeha ny fotoana ho a. Hoay le ty e. Eny ary tompoko. Tamiasa ny tata raha azoko tsara. Mba malakilaky ry anina fa tsy alina midaromaroma eo a. Ahoana? Milama very zandry? Fa milama ty ry kapitaine. Ary avindry aty ry kalafony a. Dia mba malaky ry kala fa mandeha ny fotoana e. Hoay le ty e. Zao avy ny zavatra ataondry a. Miainanao a tompoko. Miala eto tsika izao. Ary andeha hizotra amin'iny RN 7 iny. Mila manara-tsisy ny tsara mba ho hita indray indrindry raha vao mandalo izy. Ary raha vao hita indry a, dia tsy azondry ary tao avy hatrany ny miditra ao anatin'ny fiara hoentiny. Fa mijoro mandritra ny 30 sekondra eo aloha. Mazava amindry ve izany e? Mazava tompoko. Aza adino fa vavabasy aman-jato no manondro anareo mianaka. Raha vao mibilabila eo ndry dia atao velomany tany. Ary atao amin'izay ary hiala fa efa akaiky izy izay e. Sao dia izy indray mantsy ny tonga aloha eo ka izay vao raha avy daholo ny tetika rehetra. Dia ho sanatry ve ka anio ny fotoana farany? Sanatry kosa e. Mahery indraiky iny ary tsy azon'izy kitikitian'izany. Ataoko ahoana rery dada ny ilaza aminao hoe aza mijanona aloha ianao raha vao mahita anahy. Tonga soety ambaty lampy indray zany tsika randrahoana. Ary milamina tsara tsy misy atahorana mihitsy izy izany. Jereo anie raha mba misy na dia zandary na polisy iray aza ety an-dalana. Randrahoana. Fa misy inona indray ry zandry a? Tsy haiko ianao raha mahatsikaritra. Ohatra antsika rery anie ny fiara ety amin'ny arabe ety amin'izao e. Jereo anie raha mba misy fiara mihitsy na any aloha na ao aorianantsika e. Iny tokoa le ty a. Ary na ny olona mandeha aza ohatra ny vatan-dehilahy izany daholo fa tsisy zaza mamy vavy mihitsy a. Tena fandrika izao randrahoana. Tena marina e. Tena siora fa polisy zandary daholo ireo miôdiôdy ireo fa manao teny sivila fotsiny ry zalahy dia mody tsy taitra mihitsy. Tena marina izany ry zandry a. Omaniny ny saina fa hiady a. Hoay le ty e. Ny zanako ry zandry a. Iny ny zanako iny. Dia ahoana randrahoana? Ho raisina ve? Miala tsiny aloha ry zanako fa tsy afaka ny andray anao mihitsy izay a. Fantatro mantsy fa ianao amin'izao natao kakana anjonoina anay ka miala tsiny a. Dia ahoana natao ry kapitaine? Tena tsy nijanona anie le fiara fa vao mika lasa nandositra e. Dia inona moa izany natao fa tsy ndao enjeny e. Ina ry zalahy? Ampidera rafo any e. Dada! Io rehetra ry zany dia tao any koa. Ary koa daholo reny atsisin-dalana rehetra ireny fa namany daholo ireny. Aina be! Tandrema tsara nefa. Ka sana ry koa ary vatatazo e. Aza vela isy hiangana mihitsy. Reny e! Reny ara fa atao mahita mihitsy. Aminao mba asika vahoana reny e. Ikona lahy. Ary mba hitany izany fa sao dia vaky filera eo a. Sangy amin'ny lamantsy a.
Mena Maso. Valiny Natao. Tantara indromiseho sanganasany R Stefanuela. Novelominy Mano Judita lahatry ny avo miaraka tamin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nananjotosa Rima ny fanantenana. Mena Maso. Valiny Natao. Mbola hitohy